Ho toy ny fandaminana sy fanadiovana ny tanànan'Antananarivo dia nangataka fiarah-miasa tamin'ny orinasa maro teto an-drenivohitra ny komuna ny Tananarivo renivohitra. Tsy maraka intsony ny toerana fitoboin'ny fiara, ny sarety, ny moto, ny posiposy sy ny maro samihafa izay tsy manara-dalàna iandreketa ny komuna ny Tananarivo renivohitra eny Anosipatrana. Noho izany indrindra dia nangataka teo anivon'ny orinasa Tico ny fiadidiana ny tanàn'Antananarivo ho fanamafisana ny fandaminana. Tena miteraka fitohanana mantsy ny fisian'izy ireo mijanona eto sy eroa, manampitrotraka ny sarety sy ny moto tsy manara-dalàna ka mitady vahaolana foana ny ben'ny tanàna. Araka izany fangatahana izany dia namaly ny antso ny orinasa Tico ka nampindrana ny tany etsy an-totapenaka ampiasana anaovana izany fanangonana fiara izany mandritra ny fotoana maritra. Rehefa ilain'ny Tico kosa nefa ny tany any aoriana any dia avery ny komuna aminy madiodio. Izao fiara-miasa izao dia mampiseho ny fahavononan'ny orinasa tsy miankina hanampy sy fanometanana ny komuna hanandrenana ny tanànan'Antananarivo. Ny orinasa Tico koa dia mitsinjo ny tompontsoan'ny mponina eto Antananarivo ary vonina hatrany ny hanampy amin'ny andraikitra izay antsoroan'ny komuna.